Manatena ny tena firosondro amin'ny fampiavana-pirenena Andrei Verondrena John Andrei Manampy taorina ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Roma niona tamin'ny Papa manana andraikitra lehibe ao anatin'izany fampiavana-pirenena izany tokoa ny fiangonana raha ny fanazavana. Raha nany fa tonga tany Roma tokoa ny filoha hery dia mazava loatra fa mankafaliana no nandraisanay fiangonana kebangista satria ny tena ngatao izy katolika nefa dia miezaka nampifandray ny raha-pirenena sy ny raha mpiarahamonina eo anivon'ny fiangonana masina zay milaza ho kristianina raha ny raha tokony ho tonga eto koa paparay masina ary dia misaotra ny président hery zay amin'izany fanasana zany satria ampiova nyendriky ny fiainana eto Madagasikara zany eo amin'ny firaisankina sy hanamora ny fampiavana-pirenena zay to dia mitarika sady ny tenako ilaza hoe tsara re raha tanterahana alohan'ny farany taona 2014 ty ny fifidianana communal satria maro ny toerana mila atao hoe sinimera satria ny zavatra tenetenirena dia everika fa tsy mitondra makaisa fa aoka ny vahoaka hoandre manjaka safidy zay hitondra azy eo zany no ametrahako hoe raha azo atao koa e anao monsieur le ministre ny atitany raisiny ndraiky zao oka mba ho président mpokotany fidina atoato no handray ny andraikitra manoloana zay fividianana ho avy zay